Ho afaka hatrehany mpijery ny lalao ifanandrina ny bary any Madagasikara amin'ny Léopard ny République Démocratique ny Congo ny 10 oktobra ho avy izao. Mpijery iray alina no nolazainy Jocelyn Razafy-Mamonjy, filohan'ny voamerany serasera eo anivon'ny Fédération Malagasy ny baolina kitra fa afaka manatrika ny lalao. Ity lalao ity izay tafiditra amin'ny andro fahatelo amin'ny fifanitsanana izay adina ny amboara eran-tany no lalao ofisialy fahatelo ho raisinao amin'ny kianjan'ny Baria taorian'ny lalao ny onan'ny Baria tamin'ny Écureuil Bénin sy ny lalao ny fanandrina ny CFFA sy ny Cowboy Warriors izay lalao tafiditra ao anatin'ny fifanitsanana ho an'ireo kluba iadina ny amboaran'ny Confédération africaine ny baolina kitra. Tsy azona hatrehany mpijery ity lalao farany ity raha toa ka mpijery roa alina no tonga nanatrika ny lalao ny Baria voalohany tao amin'ny kianja Novozina. Amin'ny 10 oktobra ho avy izao moa no ifanandrina ny Baria sy ny Léopard. Ny faritra atsimo no azo tomony betsaka tamin'ilay famatsim-bola tsy averina avy amin'ny tahirim-bola iraisam-pirenena na FMI araka ny nambaran'ny filohan'ny Repoblika. Ny ampahany amin'ilay $3.7 azon'ny Madagasikara dia anamboarana ny fantsona miala ny Efotolaniaro mba hamatsiana rano an'Ambovombe araka ny nambaran'ny Andry Rajoelina nandritra ny fandalovany tany Ambovombe androany alakamisy. Anisan'ny azo ampahany amin'io famatsim-bola io ihany koa ny asa fanarenana ny lalam-pirenena fahatelo ambin'ny folo mampitohy any Osy amin'ny Betroka. Nandritra ny fivoriam-beo ny fampandrosoana ny faritra atsimo ny fantatra fa ho asipanarenana ity lalam-pirenena ity. Laza ihany koa ny filoha fa anangana toerana iray ahafahana mahazo herinaratra avy amin'ny herin'ny masoandro na parc solaire any amin'ny akamaroany distrika any Atsimo Nosy, avy eo Anosy makany Atsimo Andrefana ary andalo any Androy. Efa nalefa ao amin'ny banky foibe io vola io ka hanomboka tsy ho ela ny asa ho iatran'ny filoha Andry Rajoelina. Fotoana ahafahan'ireo faritra manasongadina ny maizy azy sy ny asa rehetra famokarana azy atao ao aminy ny andro iraisam-pirenena ho an'ny faritra. Ny faritra Itasy no nomena sehatra hanao izany tamin'ny andian'ny faharoan'ny andro iraisam-pirenena ho an'ny faritra izay nisokatra androany alakamisy ka haritra 3 andro. Delegaciona mafonja avy amin'ny governemanta no tarihan'ny Prime Ministra no tonga nanatrika ny lanonam-panokafana izany hetsika izany tany Ampefy. Mpandrara malagasy vahiny, mpiray ombonantoka sy masovovo vahiny maro ihany koa no tonga teny an-toerana sy mbola andrasana mandritra ny hetsika iray manontolo. Ny anetsiketsehanareo mpisehatra rehetra eny anivon'ny faritra eo amin'ny fampandrosoana eny an-toerana sy ny fanomezan-danja ny maha-izazan'ny faritra iray mikasika ny fiariny na koa ny kolotsaina ho eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena ny tanjon'ny hetsika. Ny ministeran'ny raharaham-bahiny sy ny ministeran'ny hatany miaraka amin'ny fitantanana ny faritra no mikarakara ny hetsika. Mbola hisy ny hetsika anankiray hafa tao amin'ny taona 2024 ity any amin'ny faritra Sofia.